Fakasitrahana feno no atolotra ho anao zay manaraka tsy tapaka mampiseho herim-po herin-tsaina amin'ny fanarahana nyty fandarana ity utainy tompo manokana ny ianao miarabanao ary manona fiadanana Jesosy miarabanao pasteur manona fiadanana tompo amitsika menakavy tompoko miarabanao pasteur Alvarez iny ary Exodus toko fa enina manomboka amin'ny andininy faharoa ndray tsika hatrany amin'ny toko fa fito nga manovaka itsika amin'izao fotoana zao nefa melon'izay pasteur dia ivavaka ny tenako hitondram-bavaka ny tenin'Andriamanitra eto satria ty tenin'Andriamanitra zay vakitsika ty ny fampianarana ny fianarana fiarahana mianatra ataontsika eto dia zava-panahy ka dia angataka ny fitarihan'ny fanahy masintsika mba samy andray samy voakasika na ny tenatsika na ny fanahintsika na ny hoavintsika dia andao ivavaka ary amin'izao fotoana zao raha eo misotranao zay satria nomenao fotoana indray afaka andalina ny soratra masina afaka hianatra ny momba an'Andriamanitra afaka hianatra ny fitondran'Andriamanitra ny fidiran'Andriamanitra tsehatra androany tompo dia mangataka izay ho amarinina ao aminay ny teny zay ambara eto amin'ity toerana ity ianao niditra tsehatra anafaka amonjy ary eo ka ny teny fikasana zay nambaranao dia ho tanteraka aminay avokoa izy ireny amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinana izao fotoana zao amen iny ary tompoka maka ny tenin'Andriamanitra avy hatramin'ny tenako Exodus toko fahaenina andininy faharoa hatrany amin'ny andininy fahatelopolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy aloha andininy fahatelo ambin'ny folo pasteur fahatelo ambin'ny folo tsy maninary ny namerenan'Andriamanitra ny teniny tamin'ny Mosesy ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe izaho ny Jehova ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy ary naoroko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana dia ny tany fivanianany zay efa nivanianany ary koa zao efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay nampanompoany Egyptiana ka dia tsaroko ny fanekeko koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izaho ny Jehova ary hitondra anareo ivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo aho ka hanafaka anareo amin'ny fanompona azy ary sandra injitra sy fitsarana lehibe no aminjeko anareo dia alaiko ho ay anareo oloko ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehova Andriamanitrareo izay nitondra anareo ivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo ary izaho apiditra anareo any amin'ny tany zay nananganako tanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia meko lovanareo zany izaho no Jehova ary Mosesy nilaza izany tamin'ny zanak'Israely nefa izy tsy niaino any Mosesy no fahoriam-panahy sy ny fanompona mafy ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe makanesa amin'ny Farao mpanjakany Egypta ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe indro ny zanak'Israely aza tsy niaino ahy ka ahoana no iainon'ny Farao ahy fa izaho tsy voafora molotra ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanome teny azy hoentiny any amin'ny zanak'Israely so amin'ny Farao mpanjakany Egypta mba hitondrany zanak'Israely ivoaka avy amin'ny tany Egypta raha mety pasteur tonga dia vakeo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ary tamin'ny andro izay nitenena Jehova tamin'ny Mosesy teo amin'ny tany Egypta dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy izaho ny Jehova ka lazao amin'ny Farao mpanjakany Egypta zay rehetra alazaiko aminao ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehova ka nanao hoe indro tsy voafora molotra aho ka aiza no enon'ny Farao ahy zay atreo eo amin'ny andininy fiefatra ambin'ny folo moa pasteur hatramin'ny andininy fafito amby roapolo dia mitantara ny firazanan'ny Mosesy sy Arona dia manaraka azotsika hidirana ihany niaraka sy tokony hampanaovana azy eo fa dinganina kely iny aloha androany iafa iverenantsika ity tantara ny zanak'Israely ity zay ny resantsika moa zany pasteur Alvarez nilay atao hoe intervention divine ihany no mbola resantsika tonale hoe Andriamanitra miditra antsehatra misy zavatra manko pasteur azonao fitaina foana ohatra zao hitanao
reny hoe miandry valimbavaka ianao zao ohatra azonao miandry valimbavaka ianao ohatra dia ao anatin'le valimbavaka andrasanao ohatra hoe miandry vola ianao zany dia lasa ianao nindram-bola tany amina banky tamina banky madinika ireny ohatra dia mety azo vola tany ianao nefa nisy fotoana koa nisy dadatoanao nampanantena hoe anampy anao ame vola ianao koa nefa nisy manana ray aman-dreny mpanan-karena ka risaky ny mahita anao mandalo fahasahiranana kely le ray aman-dreninao dia iny izy fa manampinampy tosika anao manampinampy tosika anao dia efa mahazatra zany hoe mahazo valimbavaka mahazatra azonao valimbavaka mahazatra mety hoe nivoaka le vola tatsy amin'ny banky le vola nindra aminy dia mivoaka iny valimbavaka mahazatra iza moa tsy mahazo volany amin'ny banky iza moa tsy mahazo volany amin'ny banky mety hoe misy fotoana manana olana kely ianao dia lasa nisitaka ny vadinao dia nisitaka 3 andro tany izy dia iny fa miverina indray tokantrano dia nisy fotoana indray miadiady kely nareo roa dia lasa indray izy ny 2 andro dia nandeha ny 2 andro izy dia fa miverina dia misy fotoana misitaka kely ohatr'izay izy dia miverina dia misy fotoana anao vavaka dia miverina izy zany ny atao hoe valimbavaka mahazatra valimbavaka mahazatra mety tsy dia hoe miracle loatra ny fijerin'ny olona an'izany fa mety hoe fitahian'Andriamanitra tsotra azonao fitahian'Andriamanitra tsotra ohatra hoe ianao manana fahaizana ianao manana fahalalana ianao manana diplôma sy traikefa amina zavatra anankiray dia misy fotoana ohatra hoe voaroka ianao amina toeram-piasana anankiray dia nandefa demande tanyna toeram-piasana anankiray dia io fa nivaly le demande dia io ianao fa niasa tao am'le ankiray na voaroka tatsy am'le ray ary mety tsy dia mahataitra ny mieritreritra an'izany pasteur zay le valimbavaka mahazatra satria izy ianao olona ilain'ny orinasa ianao olona manana fahamaripahaizana goavana tena mifanaraka am'le zavatra tena ilaina ianao nametraka demande normal ianao voaray mety hoe tsy dia mahataitra ny olona zavatra ohatra zany pasteur narary ianao marary ohatra dia nisy fotoana efa tena hoe nieritreritra hoe gravy ny aretina ianao manana famille marobe fianakaviana marobe dia efa tapotra ny vola entina hitsaboana tapotra ny vola entina hitsaboana pasteur dia rehefa tapotra ny vola dia iny ianao fa nanina izy ty tsisy nina tsony tonga ny fianakavianao avy any le fianakaviana mahitahita mpanan-karena namangy anao tao dia rehefa namangy anao tao le fianakaviana dia iny izy fa tonga dia mipotsaka ny 1,5 million mipotsaka ny 2 millions aloha zay nikarakarakinareo ato mety zavatra mahazatra zany ary zavatra mety hoe sy na tsy nany miary izy mbola afaka minindra mbola etsero na tsy nany miary izy mbola afaka mivarotra kely an'le armoire ohatra anao na mivarotra télé mbola misy zavatra azo atao foana zany fa misy zavatra pasteur tsy hitanao tsonzy azo atao azonao misy zavatra tsisy nininna azonao atao intsony ny zavatra amidy ao an-trano tsisy azo atinitsony azonao ianao le asanao tsisy lanin'ny olona anao raha marina tsisy lanin'ny olona anao tsony ianao koa rehefa antitra be efa enina amby 50 taona ny olona raha mitady azy zany mbola tanoranora ny ilain'ny olona ny fianakaviana efa tsisy mijery anao intsony efa tapotra niady taminao daholo niady an'le lakozy kely io nareo na niady an'le tany kely io dia tsy nomenao le tany kely dia lasa tezitra aminao fianakaviana dia navelany irereo ianao miady rery tena misy fotoana zany tratran'le hoe tsisy nininna azonao atao tsony zay hevitra rehetra hitanao misy hevitra teo amin'ny 5 tokony ivoahanao dia efa mitampina daholo reo 5 reo fa mitampina daholo eo tsy maintsy na tiana na tsy tiana la ilainan'le hoe intervention divine Andriamanitra mitsofoka ao anaty ady tratran'izany Mosesy teto satria tena mivaraotra Mosesy nefa tsisy ninina azo atao tsony satria jerenao tsara inge pasteur Alvarez i Farao mpanjaka any Egypta nanidy varavarana tsy mila anareo tsy alefako ny zanak'Israely mazava zay za mpanjaka no miteny an'izany fa tsy zazakely ary teny-dehilahy zany tsy alefako reo vao mainky amafisiko ny fanomponireo vao mainky ampijaliko reo vitany amin'iny etsy andaniny koa nefa le zanak'Israely zay ho tom
otom tsy nanakiaintsony fa keo nge eo amin'ny andininy fasivy diny fasivy ary Mosesy nylaza zany tamin'ny zanak'Israely nefa izy tsy niaina amin'ny Mosesy noho ny fahoripana azy sy ny fanompona mafy. Jerenao Mosesy zany tsy mba efa mba or zareo avilo mba mifampidinika ihany aloha miresaka zao nge ny tenin'Andriamanitra ndray fa tsika ontsy tsisy niaintsony ndenao mandeha ihany fa herinao ihany nampididozanay ohatra zao vokatry nataonao raha tsy teo ianao zao tsy ohatra zao tsika ianao ihany mbola nampididoza ohatra zao vokatry ny nataonao raha tsy niaona tamin'ny Farao ianao tsy niaintsony reo jerevinao am'izany eo alefa pastera tsy misy hoe andana manangona miaramila de andana tafio Farao tsy possible zany tsy possible eo tsy misy resaka hoe andana manao dialogue politique aloha na fampidiniana ara-politika de mba maromaro tsiraisana ny jereny tena fifanarahana ara-politika fifanarahana ara-politika tsisy an'izany eo tsisy ninazonao atao mihintsy efa nitaraina ihany Mosesy manao hoe reo zanak'Israely reo efa nitaraina tamin'ny Farao hoe oka re azafady mba hajanony re zao fampahorinanay zao hoe aleo ary aloha mba atao ohatran'le tamin'ny voalohany ihany manovonina ny anompo anao zay fa averenao le tamin'ny voalohany hoe mba ahena kely le asa de mba ohatra mba tsy mitadimbololo zay fa ny mba manao briky fotsiny tsisy ny hevitra am'izany tsony fa efa nidepasena ny fifampidiniana fa efa mitsofoka ao anatina ady sarotra ary zany na tonga reo zanak'Israely reo tsy niainao amin'ny Mosesy tsony tsy te misy olona ke paster efa tena tsy te hiaino resaka toroteny ohatra zao tsony satria izy efa mivavaka taloha azonao izy nefa mivavaka ary efa taony miala fa izy nivavaka telo taona io tsy natsapany ninona teo anatren'Andriamanitra izy nivavaka herintaona sy tapan'io tsy natsapany ninona izy ndray ary nahita problème tamin'le pasterany ny fandona tamin'le pasterany leo fiangonana ny olona sasa mijery nyity fandarany ity paster leo fiangonana leo mpitoroteny leo toroteny ohatra zao zay indray le fahagagana zay indray le zao zay indray le miracle leo izy ahodina ny tele retsaretsa koa misy fotoana le voamaraina iny toroteny daholy leo izy kanefa naleo koa ary ianao anao inony ianao tsy maintsy mila an'Andriamanitra ianao tsy maintsy mila an'Andriamanitra fa saingy zao tsy natsapany ninona izy arakaraky nanompony an'Andriamanitra nandray vao mainka any asarotra ny toejavana misy ary de zany mahatonga ny olona tsy te hiaino intsony ny fitoriana filazantsara nefa ao anatin'io mihitsy pastera no niteny Andriamanitra namerina ny teny tamin'ny Mosesy indray halleluja Mosesy a miangavy ianao indray ahy a aza mbola mitanondrika aloha ianao mitsaka andray ianao ry Mosesy koa efa nanda tsy anao tsony ao izy Mosesy ohatrany mahita aloha sange ozy izy Mosesy tsisy problème tany amin'isy atany atramiko zay nidirako tamin'ity mission ty koa ohatra ny tena nahitako olo be da be nge pastera koa efa mitady anipoka ao zao satria tena mitady anipoka ao le pastera satria tena indraindray na pastera koa reny kofony izy mitory hoe Jesosy anafaka anao anaty ady nefa izy ary ny tena miletika lalinao mihitsy ile mpanompon'Andriamanitra mitory hoe Jesosy anafaka anao amin'ny fahantrana nefa izy koa ary mangatadava izy mitory teny hoe Jesosy manasitrana ny aretina ny vadiny nefa vao miakatra tension kely tonga de any amin'ny dokotera azonao tena le izy zany tena na le pastera koa raha faniny hoe atao ahoana mariny ty zavatra ty aizany tany ale ny Mosesy efa nandatsy anao tsony a fa hoy Andriamanitra mangavy anao amin'ny verenandray ianao makao amin'ny Farao miangavany ombanao a iteny amin'ny Farao ianao fa tsy maintsy ho afaka ny zanak'Israely azonao zao ianao pastera ny zavatra ambarako aminao Andriamanitra rehefa nampanantena hatrany am-boalohany fahita zay Andriamanitra rehefa nampanantena hatrany am-boalohany fa hanafaka zay dozy izy raha ny zanaka no hanafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo raha ny zanaka no hanafaka Andriamanitra tsy mandainga pasteur Andriamanitra tsy mampifilafila ary zany no asahin'Andriamanitra mbola niteny tamin'ny Mosesy indray mandehana ndray Mosesy amin'ny hoe fa mipararetsy hoe andeha ho an'ny ray fa hoy Andriamanitra mandehana ndray de ozy izy Mosesy ny zanak'Israely ary ozy izy tsy niaino a ka hoana moa ny hainony Farao a Farao ndray ve niaino a fa hoy Andriamanitra mandehana
aza matahotra hitondra ny zanak'Israely ivoaka ndana hiditsatsehatra io pastera nytian'Andriamanitra oresana am'ty androany ty pastera de mbola famporosiana ny olona ihany na de efa kivy ary ianao na de efa ketraka ary ianao na de efa tsy te androsotsony ary ianao mety efa nivavaka telo taona ianao na heritona sy tapany de miverin-dalana hoy amatsy ianao miverenandray miverenandray jereva nge ianao ve nieritreritra hoe hatram'izay tsy mivavahana ao zay ny anety ny fiainanao ny anety ny fiainanao satria tsy mivavaka jerenao nge fa saky anahita aloha zary ianao fa ny zanako efa saky any vonono ny devoly ianao efa saky any vonono ny devoly fa nofa mirapon'Andriamanitra ny mbola hainonao ty fandarany ty raha zany ohatra anao mitrakandray de miverena miverenandray am'le fanompony aza manaiky ho kivy aza manaiky ho kivy mety nisy nanafotohana anao tao am-piangonana mety nisy olona miala elo anao mety pastera mihitsy ary ny nanadalanao tao ka nanadala ny sainao tao ary ny tena hitanao mihitsy hoe tsy marina ny pasteranao tsy mahitsy ary zany na tonga anao kivikivy ny verin-dalana miantso anao ny tompo miverenandray mijakandray andao hiverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa niny zavatra nambaran'Andriamanitra taminao tamin'ny voalohany mbola tsaron'Andriamanitra hatramin'izao zay no lazain'Andriamanitra anao tamin'ny voalohany mbola vitan'Andriamanitra ny manatanteraka azy fa miverena pasteur Alvarez fotoana zao pastera andraisana andraikitra satria Andriamanitra eto dia mbola mampiseho izy hoe tompon'andraikitra amin'izao fitantanana ny zanak'Israely zao amin'ny Exodus toko fahinandininy voalohany dia mbola nampatsiahan'i Mosesy Andriamanitra zao ny tenin'ny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe ankehitriny ho hitanao zay ataoko amin'ny Farao fa ny tanako mahery no andefasany azy ary ny tanako mahery no androany azy any amin'ny taniny Andriamanitra zany eto pastera Ertina dia mbola mametoky ihany any Mosesy hoe ry Mosesy za nefa nilaza hoe hitondranao amokanao any amin'ny tany Kanana de ho raisiko hatramin'ny farany zay responsabilité ako zay ozy Andriamanitra na inona hitranga ary zay no tonga an'Andriamanitra hoe tanana mahery sy sandra hintitra zany hoe any amin'ny bokin'ny Hébreo any de zao mbola zany ten'Andriamanitra hoe zava-doza ny azo ny tanan'Andriamanitra velona any amin'ny bokin'ny Deutéronome toko fahadimy pastera andininy fa hoe momba zay tanan'Andriamanitra zay andininy fa enina amby folo andininy fa 10 de zao mivaky ny teny Deutéronome toko fahadimy andininy fa 10 manao hoe tsaro fandevy tany amin'ny tany Egypta ianao ka tanana mahery sandrina hintsitra no nitondran'i Jehovah Andriamanitra anao nivoaka avy tany zay tanana mahery sandrin'Andriamanitra zay pastera rehefa miditra tsehatra tsisy fahavalo mijanona tsisy fahavalo ajanona mihitsy na manahoana amin'ny toerana misy amin'ny Farao na manao tsy finoan'ny Farao Andriamanitra efa nandray andraikitra tamin'ny voalohany de raisiny hatramin'ny farany zay andraikitra zay pastera ary Mosesy dia nakalesona tamin'izay tsy takan'ireny olona le hoe mora manipoka reny Mosesy raha olona le manipoka pastera de hoe adaboko any rangaty fa za tsy mavady adoany ty fa nahitany zay toetra an'Andriamanitra zay Mosesy de niraisy Mosesy zay toetra an'Andriamanitra zay hoe mila mandray andraikitra ary fotoana zao raha lasa anabavy andraisantsika andraikitra ny amin'ny tokantranonao ny amin'ny hoavinao ny amin'ny fiainanao Mosesy de tsy afaka nanilika akory aza na tamin'ny arona ralahy fa natsiaro tompon'andraikitra izy pastera i Davida ane raha niona tamin'ny raha ny fanandrana tamin'ny Goliaty ny miaramila rehetrarehetra vonona daholy dia maramila ny andaniny koa vonona teo na maramila ny Filistine na maramila ny Israely ary Goliaty nitsangana nandritra ny 4 andro ny teny manao hoe aleo tsy ady maramila fa zany tompon'andraikitra amin'ny maramila ny Filistine ka raha resinareo de ho mpanomponareo ny Filistine fa raha misy lehilahy anankiray kosa avoakanareo avany ka resiko lehilahy io de ho mpanomponay ianareo zany hoe tompon'andraikitra tanteraky olona zay mpifanandrana amiko ary za de tompon'andraikitra ny amin'ny Filistine fa i Davida moa nitsangana teo alohan'ny Saoly nilaza manao hoe ny olona rehetra zany pastera nandositra daholo tsy te ho tompon'andraikitra be de be ny olona pastera tsy te ho tompon'andraikitra tsony ary amin'ny ara-panahiny ny amin'ny problemany amin'izao de ahiliny any amin'ny hafa foana ny andraikitra fa tonga fotoana andraisanao andraikitra setria Andriamanitra te anao intervention pastera raha tiako zany idiran'Andriamanitra tsehatra de mila mandray andraikitra zao de zao mila manapa-kevitra mandray andraikitra ianao tahaka nandraisan'i Mosesy andraikitra Mosesy de tsy ny abandona ary miaramila ny Saoly pastera de nandositra daholy
nitsoka nandositra daholo fa i davida rery no natsiaro hoe lorangaza tsy andositra fa lo atriako tia raha ny maramila ny aterana tamin'izany fotoana zany dia tsy resy ny zanak'israely fa davida no nitsangana ary tao mpadika zay fandraisan'ny davida ndraikitra zay a nisy ilay intervention'andriamanitra resy goliata tapaka ny lohany ny ampinga goliata ne pastera ingeda be oatra ny varavarana zany hoe tena tsisy irika tsony mihitsy hoe ahoana ny atafidirana amin'ny goliata zany fa rehefa nandray andraikitra davida hoe mila mahita an'andriamanitra miditra tsehatra ary tsy maintsy mandray andraikitra niditra tsehatra andriamanitra tao ambadika zay resy maramily i mosesy teto dia tsy afaka nanilika tany amin'ny hafatsony tompona andraikitra ka ianao tsy fomby azy anao tokantrano ny faharesena ny aretina aza ilika any amin'ny hafa mitsangana mandraisa andraikitra te hiditra tsehatra andriamanitra tianao intervention andriamanitra fa rehefa andriamanitra ny teny manao hoe raisiko hatramin'ny farany io andraikitra io raisiko hatramin'ny farany hiditra tsehatra hatramin'ny farany dia mimany ianao fa tsy alamainy zany ianao fa rehefa manapa-kevitra ianao miroso ianao tsy maintsy misokatra amin'ny varavarana tsy maintsy mandresy ianao pasteur zay le izy pasteur alvarez nresaka antantarany davida ihany ianao dia tsaroko eto le nahazo any davida ny ray andro nenjehana miaramila 3 arivo lahy izy miaramila ny saoly reo nanenjika azy reo miaramila ny saoly ihany hoe andana vonoy davida fa ino no mieritreritra hitondra fanjakana antsoatsy andana izy vonoy dia efa nirana reo miaramila 3 arivo lahy reo dia nisy fotoany davida efa tafalatsaka ao ampofoany zany hoe miandry ny fisamborana azy fotsiny sisy davida efa encerclé tena efa encerclé tanteraka izy nitafalatsaka ampofoany miaramila 3 arivo efa manodidina azy izy rery zany hoe pastera tsisy neninazonao atao amin'izany tsony a ianao ve zavatra efa voadidina tanteraka zavatra anankiray ihany sisa ny azonao atao an'izany dia andriamanitra miditra tsehatra satria mivaravarany ivoanao rehetra efa mibarazen'ny fahavalonao rehetra varavarany ivoana efa mibarazen'ny fahavalonao tsisy varavarana azonao hidirana sy ivoana intsony zany ary zay ny problème ny davida tamin'izany fotoana zany zavatra anankiray ny azony davida natao dia niantsoan'andriamanitra izy ary zay no natonga azy ny teny hoe jehovah ny batery fiarovanao ahy jehovah ny mpiandry ka tsy hanan-java-mahory davida nanana expérience be an'izany satria raha mamaky ny salamo fa raiky amby telopolo salamo salamo voalohany hatramy salamo fa 50 am'zato ianao ny akamaroany io davida daholo no nanoratra nio salamo tsy ireo tonikira reo fa tena resaka fireharehana momba any jehovah daholo fotsiny hoe tena andriamanitra mpiaro ah andriamanitra niditratsetra teo amiko izy misambatra zay rehetra matahotra any jehovah sy zay mandeha amin'ny lalany sambatra zay mialoka eo amin'ny tompo tao amin'ny lalany ny atsoko anao jehovah o tompo eno ny feoko davida daholo etso ambany mafiko eto ny mahita zany mafy ny apahoriny ahy atry ny fony ambola tanora ihany eo ka hotaon'ny israely hoe mafy ny napahoriny atry ny fony mbola tanora tonikirany davida daholo zany raha tsy jehovah ny manao ny trano miasa foana mpanao raha tsy jehovah miambina ny tanàna miarotolo foana davida zany nahatsapa mihitsy hoe andriamanitra manao intervention foana e davida tena natsara hoe tsy mahambina azy ny miaramila tsy mahambina azy ny fitaovam-piadina na dia mpiady mahery azy izy na dia mpiady mahery ary izy io misalamo rehetrarehetra io dia davida daholo namorona azy ny akamarony dia davida daholo hoe jehovah mpiandry atsanan-java-mahory mampandry ao amin'ny ay maintso izy fa i davida tena eritreretra 3 arivo lahy izy ampofoana amin'ny fotoana efa isamborana ny davida mihitsy no naheno feo tampoky saoly mpanjaka moa nisambotra azy tamin'izany hoe manafika ny amalekita ny tanàna fa andao hiverina daholy manafika ny fahavalo zany hoe i davida efa etandeha hosamborona tonga tampoka ny afatra miverena daholo ny miaramila raha va tampoka atao le miaramila nenjika ny davida afaka somatsara davida mahagaga mihitsy andriamanitra mahagaga andriamanitra afaka somatsara davida nefa voadidina dia lasa le miaramila nanenjika tena zany le hoe andriamanitra miditra tsendra tsisy ninona azo davida atao tsony nge zany efa miandry fahafatesana fotsiny sisy maty androany anaovan'ireo fitsaram-bahoaka androany vita momba
fa ozy andriamanitra tsy vita momba anao non tsy misy an'izany mandrakizay hito satsia atrary anavitra anao fa nafinaritra paster impiry davida nefa saiky maty ny vonon'ny fahavalony fa andriamanitra foana no latsaka eo ampovoany zany izy io paster za tadidiko tsara ndray andro raha miresaka ataoko hoe accident tadidiko avy any Tamatavy any nitondra tomobile anankiray zay andro amin'io avy orana erikerika reny malama ny lalana fa i tomobile io paster ny sosy indray mandeha tam'izany koa mbola tsy zahatratra nitondra tomobile tamin'ny lalany Tamatavy miolakolaka le lalana nanitsaka frein tao anaty tournant fa ny sosy tomobile io manam-pahatonga ny tary amin'ny antsana izy eo amin'ny antsana io zany efa le mikiraviravy pneu andray sisany ety ambony fa sisan'izay efa nilatsaka fa gaga daholo ny olona mahita lizy manino ty tsy mivadika ty tomobile ty zay menakavy ao anatiny le izy omoronantsana efa mikiraviravy any anaty antsana fa hitanao zany hoe andriamanitra mitazona le tomobile zany andriamanitra mitazona le tomobile zany Davida nisy salamina taony hoe Jehova ozy izy manafaka mifandriky mpiazy ka na de misy arivo aza lavonilanao ary ray alina eo kavananao ijery maso fotsiny ianao na de misy arity mandringana raha tsy amely anao Davida zany mahatsapa mihitsy hoe andriamanitra mandray andraikitra eo aminy raha mijery angenao ny tantarany Sadraka Mesaka Abednego paster hoe natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehatra vokatry ny tsy fandoliany vokatry ny tsy fivavahany tamin'le statue ngezabe natsangany Nebokadnezara mpanjaka le sary vongana be iny tsy nanaiky mivavaka izy telo sary vongana volamena de ozy mpanjaka io atsipy eo anaty lafaoro misy afo mirehatra nareo fa tena tsisy ninazonao atao am'izany tsony zavatra anankiray ihany hoe andriamanitra milatsaka miaraka aminao anaty afo milatsaka ao anaty afo miaraka aminao de natsipy tao tokoa izy telo lahy fa mbarany baiboly fa telo lahy izy natsipy tao fa lasa efatra izy ny tonga tao zany hoe andriamanitra manao intervention anaty afo andriamanitra manao intervention anaty afo hatrany anaty afo tsisy may izy telo lahy nisy roplaniny zay paster Alvarez vao nenjera vao aingana asa izy iny tany an'iny izy le roplanina ngeza bebo asa diny boinina mpitatosolona tsy teto Madagasikara tsy le voaingana teto fa mpivavaka daholo ny tao anatiny mpanompon'andriamanitra andehanao mission izy reo nienjera le roplanina ny zara roa boinina be reny fa nagaga ohatrany tsisy maty tsisy maty tena gaga ianao mijery an'izy tsisy maty nefa ninjera avy any nefa roplanina mienjery zany fatatsika ny tantara am'zany tsisy hevitra zany maty daholo nakamaroany rano logika fa nagaga mpanompon'andriamanitra daholo ny tao anatiny tsisy matana ny ray ary nefa le roplanina ny zara roa tena ny zara roa mihitsy mivoaka any angely izy anaty Facebook any mpanompon'andriamanitra andehanao mission le izy zay le andriamanitra mitsatsira paster amin'ny fomba tsy hainao eritseretiny zavatra rehetra ary ny tenako raha manokana imbeda be nefa mahita an'izany hoe misy eo amin'ny zavatra tsy hainao vahana eo amin'ny zavatra tsy hainao hidirana eo andriamanitra no mitsofoka eo andriamanitra no mitsofoka tena za mampahery an'reto mpivavaka reto paster reto mpijery fandarany reto raha mijery ny toy an'le tantarany Mosesy teo tsika paster efa reraka ho a Mosesy tsy te hiatrika an'le ady tsony Mosesy ary misy andretolo reto nefa tsy te hiatrika ady tsony efa tena hoe efa tena inona moa paster ny tsy vavaka efa natao ny fametratana natao any délivrance efa natao any zao efa nitety fiangonana tatsy eny nitaty fiangonana taroa nefa tsy miva fa eto ny afatry ny tompo de mbola miteny aminao ndray miverena ndray mitsaka andray mitsaka andriamanitra de namerina ny teny tamin'ny Mosesy mazava tsara ny tena ery amin'ny andininy faharoa ary andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe izao no Jehova de ozy andininy fahenina kola zao amin'ny zanak'Israely izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka avy eo amin'ny fanimpona mafy ampanaoviny Egyptiana anareo mba hanafaka anareo amin'ny fanimpona azy ary sandry initra sy fitsarana lehibe no aminjeko anareo de alaiko hoay anareo oloko efa niteny an'izany andriamanitra tany am-boalohany fa anandiso fanantenana ny zanak'Israely hoe efa nahenao an'izany zay fa arakaraky ny ahenonay an'izany vao maika ny amafy le ady nefa andriamanitra teniteny ray anafaka anareo ao
ary mahafinaritra amin'andriamanitra koa aloha pastera tena tsy leo mihitsy izy miteny na misy fotoana ary tsika reraka misy fotoana tsika leo misy fotoana tsika nikivy andriamanitra tsy mety kivy zany andriamanitra tsy mety reraka mbola izy ndray no niteny eto averiko ndray niteny koa izy izy fa anafaka anareo anafaka anareo za tena mijery miteny nreto mpijery eto pastera araroto zany feo zany ianao efa anaty akivina tanteraka ianao efa mitady tsy atraka intsony am'ireo olana eo amin'ivo mivady aman-janaka eo anivona fiarahamonina eo am'ireo karazana trosa sy teny efa zavatra mitambesatra io aretina efa nisy fotoana ianao efa firy alady zay tsy mivavaka firy asabotsy firy herinandro firy volana fa ozy ianao aleko mipetraka efa reraka tonga aminao indray ny afatry ny tompo mitrakaha misy fotoana ianao no mpitarika an'ireo vady aman-janaka ao reo misy fotoana ianao no mpitarika any ankizy mpitarika any tanora fa vokatsy ny hoe efa mafy loatra le zavatra anatrehanao mafy loatra le dona mafy loatra nyfanomezatsinina ataony vady aman-janaka ao anao hoe or dada hatram'izay nitaritany dadana ny vavaka zay or mama tsy hitako akory zay vokatry ny fivavahany neny hatram'izay ny vavahany neny zay ary vao mainka mafy miaditsika de lasa kivy ianao na ianao le mpitarika ana nefa kivy nefa anao mpitarika ny vady aman-janaka ao e satria mafy loatra nanaovan'ny zanako faravavy ianao mafy loatra nanaovan'ny lamatoanao sy niteny avokany vavan'io zanaka ao io hoe hatram'izay vavahany neny zay vao mainka zao de na ianao ara mitady kivy nefa ianao ny hoe mpitarika fa hoy ny tompo aminao miverena ndray mitsakandray mandehanandray amin'ny zanak'Israely de laza hoe andao androso e de mandehanandray any amin'ny farao e mosesy efa niteny mihitsy zay nke natao mosesy eto e eo amin'ny andiny faharoamby folo ne andiny faharoamby folo ary mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe indro ny zanak'Israely raha tsy nihaino aho ka hoana no hainony farao aho fa izao tsy voaforamolotra jerenao tena io izy mosesy sady nanamely tena za tsy voaforamolotra ozy izy angamby ianao ndrana za nefa tsisy ngambo za ty mihitsy angamba ny totombitany za ty mihitsy angamba ny efa tsy haiko tsony fa za de miteny aminao za manamelo tena zavatra anakiray ihany ny antsony tompo aminao mitrakahandray e de mitsanganandray e andondray e na de efa tsy nahazo ary e ozy izy le hiratsika eny hoe mandrosoa amin'ny lalina na de tsy mahazo azy tsy azonao anio ozy izy ho azonao apitso zay le hiratsika ho mandrosoa ry mpanaraton'i Jesosy de miantso ndray Jesosy ary ny tompo eto miconfirme pastera mbola manamafy fa mbola anao intervention anao ndray any mandehana fotsiny anao makany amin'ny farao ndray ozy izy nefa farao efa izy nefa mosesy efa avy any efa avy any fa tsy nahita rariny de hoy ndray andriamanitra mandehana ndray e mandehana ndray miroso ndray fa ombanao tamin'ny voalohany mety tsy nahita rariny tamin'ny fandroany mety tsy nahita rariny fa mbola mandehana ndray ry mosesy de nafinaritra tamin'ny mosesy moa pastera raha mijery nytoy an'io ianao dia nanaky any izy amin'ny farany pastera Alvarez andriamanitra dia andriamanitra manao siny indray ty pastera fijeriko azy satria izy ny ten'andriamanitra hoe rehefa nresaka tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba andriamanitra dia tsy fantany ny anarana hoe Jehovah fa hoe andriamanitra tsy to zay foana zany ny fanereseranny reo ray aman-dreny ara-ponon'ireo i Abrahama sy Isaka ary Jakoba andriamanitra tsy to fa tamin'ny andron'ny Mosesy zany nanomboka teo Mosesy vao niseho zay anarana hoe nampiasaina teo amin'ny zanak'Israely sy teo fifanereserana zanak'Israely sy andriamanitra zay anarana Jehovah zay ary dia sony avy hatrany no napetraka andriamanitra zao ny teniny hoe izao ny Jehovah izao ny Jehovah amin'ny andininy fahavalo izy dia tapamfara amin'ny teny manao hoe izao ny Jehovah andininy fahaenina hoe izao ny Jehovah tonga de mipetraka le sonian'andriamanitra hoe za andriamanitra mihitsy no anao intervention lay mpanao ny lanitra sy ny tanana sy ny tany le andriamanitra mahery zanak'Israely teto pastera dia nitaraina tamin'andriamanitra de tonga andriamanitra nanao an'izay intervention zay fa zao no anisan'ny anakiray teny anakiray zay andininy fa 5 izay tranahaliana anazy ity zao ny teniny hoe ary koa izao efa nandre ny fitarainany zanak'Israely zay nampanompony Egyptianina no le fitarainany zanak'Israely zany ny pasteur dia nitodika andriamanitra nijery ary tsy izay ihany anefa fa ny andininy nitoy de hoe ka de tsaroko ny fanekeko de tamin'ny fanekena tamin'ny Jakoba tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba
Andriamanitra dia andriamanitry ny fifanekena paster. Rehefa nanao fifanekena izy tamin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba hoe aoriko aminareo mandrakizay sy ny taranakareo fifanekeko, dia tsy nivadika mihitsy Andriamanitra tamin'izay fifanekena zay paster. Rehefa jerevantsika ny tantaran'ny zanak'Israely, ny zanak'Israely no niala tamin'Andriamanitra, nivadika tamin'Andriamanitra paster. Fa Andriamanitra tsy nivadika mihitsy. Andriamanitra dia mitahiry mandrakariva zay fanekena zay, ary ny olona anankiray rehefa manao fanekena amin'Andriamanitra dia hatrany amin'ny taranany paster dia misy fetraikany zay fanekena zay, hatrany amin'ny taranaka faramandimby. Ry Abrahama zany efa jato taona lasa tany aloha tany tamin'ity fotoana ity, fa mbola tsaron'Andriamanitra mbola miteny any le fanekena, le nisy fanatitra nataony Abrahama tamin'izay fotoana zay paster. Fanekena hoe no fanekena dia i Abrahama nompo an'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia hitsinjo mandrakariva ny Abrahama. Dia marika izay fanekena zay i Abrahama dia nanao fanatitra, nisy alitara nataony, ary ndray andro azy ny zanany saika ho ataony fanatitra mihitsy. Ary tsaron'Andriamanitra zay fanekena zay, dia natonga an'Andriamanitra taitra Andriamanitra hoe tsaroko ny fanekeko tamin'ny Abrahama sy Isaka, ary tonga hamonjy anareo. Misy fetraikany hatrany amin'ny taranaka paster ny zavatra zay ataonao, fanekena ataonao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ary raha vakitsika moa ny amin'ny Salamo any, i Davida, raha resaka amin'ny Davida ihany tsika, zany Davida zany paster dia olona nanao fanekena tamin'Andriamanitra, ary fanekena nataony Davida indray resaka fanatitra. Zany Davida zany vakiko rehefa teny amin'ny Salamo 50 paster, zao mivaky ny teny Salamo 50 andininy fahadimy manao hoe angony ety amiko ny oloko masina zay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Andriamanitra paster dia voakasika amin'ny fanatitra io, voakasika amin'ny fanatitra io, ary izy mihitsy no nanao exemple. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomena zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fiainana mandrakizay. Andriamanitra mihitsy no nanomeny zanan'ilay tokana, lay tena tiny, lay tena tsy fony tao an-danitra tao, lay tsara indrindra nataony fanatitra iny novonoina mba anavotana sy anavotana anao. Zay le fanekena vaovao paster, dia ny famonjena ny fanatsika raha nalatsaka Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, zay le fanekena vaovao. Ary tsaron'Andriamanitra mandrakarivo zay fanekena zay, ary tsy miala amin'izay izy. Andriamanitra dia mahatsiaro ny olona zay mifamatotra aminy amin'ny fanekena io. Ka eto izy dia nampanantena ny zanak'Israely noho ny amin'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ozy izy no mifanekeko tamin'ireo razambenareo reo, dia zao tsy hiala ary tsy hivadika fa tsy maintsy ho tanterahako ny fanafahana anareo. Tahaka izany koa reto vahoaka reto paster, tsaron'Andriamanitra ny fanekena tamin'i Jesosy. Ary raha nanao fanekena tamin'Andriamanitra ianao nandray an' Jesosy, dia tsy ianao rery ihany fa hatrany amin'ny taranaka ho tahina ny taranaky ny marina, ahery ambonin'ny tany ny zanany. Zany hoe misy fahasoavana paster zay raisiko amin'izao fotoana zao, manao fanekena amin'Andriamanitra, ary ho an'ny taranaka koa isy fanafahana azo antoka paster. Marina zay paster Alvarez. Eto ampamaraparana ny fampianaranandro amin'ny paster dia tsotra be. Mazava zay tenao zay hoe Andriamanitra mitana ny fanekena hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany. Na dia tsy araky ny eritseretanao azy ara ny fomba iasan'Andriamanitra dia miasa foana izy paster. Amen. Na dia tsy amin'ny fotoana ilanao azy ara ny fotoanan'Andriamanitra, dia Andriamanitra manana ny fotoana tsarany, ary tena tsara ny fotoana io paster. Na dia tsy araky ilay fomba ny eritseretanao ara ny fihetsikaNdriamanitra sy ny zavatra ho ataony, dia anao zavatra goavana izy, ary hiditsatsehatra izy paster Alvarez. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra niteraka fampaherezana foana tamin'ny Mosesy, satria tsy mora niny ndraiky tsy Mosesy paster, tsy mora ny zavatra natray Mosesy, tena nampahery azy mihitsy Andriamanitra ary nanampy tamby azy. Verena ndray ianao mifanompona dia andany makao farao, fa ho hitanao am'izay ny hidirako atsehatra manomboka eto. Za zany paster miteny andreto olona eto hoe mety nisy fotoana ianao roa herinandro ny recule kely, raha ivolana sy tapany recule kely, niemotra kely anao ianao akabana kely, verena am'izay tonga dia manao départ Amerika, manao démarrage tena matanjaka, dia matanjaka sy départ tena fa hiaraka aminao Andriamanitra. Amen. Ozy Andriamanitra ohatran'izay mihitsy ny tian'Andriamanitra atao Mosesy, ndana miverina fa tsy asitsika vazivazy tsony ty, hiditsatsehatra am'izay tena ilatsaka ao anatin'ny adinao fandana, satria na i Mosesy ara ngefa mivara ohatsiny hoany amin'ny farao ary dia inona ary no teneniko hoe inona ndray ary no lazay koa any, izy efa nazava ny teniny ndeha mandeha any fa tsisy ilako anao, dia raha ndeha hoany dia inona fozy ny tompo ndana foana, ndana fa hanoranao zay zavatra sainao atao any. Noho izany mampahery anareo raha lasaina vavy.
mety efa misy fotoana varavarana nidiranao fa tsy nety taminao dia misy fotoana ivaravarana efa nidiranao io fa tsy nahitanao fombiazana mety io ihany no ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra satria ny varavarany Farao nefa nidiran'ny Mosesy fa tsy nahitany fombiazana fa io ihany nefa mbola nasain'Andriamanitra ndray hidirana fanondroany fa ahitany fombiazana. Halleluja. Dikan'izay tena ny tompo tena itsika mora kivy fa Jesosy tsy manan-kivy satria mihery sy fahefanao aminy ary izy efa mahalala ny zavatra ho atao Pasteur Alvarez mitrakara laserambavy dia andao ndray iverina ndao mampaherina le mangatsitsika sy matoritory reny mety ozy izy herina hoe tena tsy hitako ty zay marina ny marina ho anao ary lelezainao fa tsy hitanao dia ny fandrosoanao no ambadika io mila mandroso anao dia ny ambadika zay no ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra Pasteur Alvarez zay le izy fa ndeha vavaka tsika misaotra ny tompo misaotra raha io nafinaritra indray ny fiarahana teto androany zay nampafantarinao anay fa na dia efa sakareraka azy Mosesy dia nampaherezinao hatramin'ny farany izy ary reo zanak'Israely reo ary na dia efa tsy te hiainao anao intsony dia niporifonao tamin'ny ao ihany ianao ary manao zavatra ianao be da be pasteur tompo mpitondra fivavahana efa kivy amin'izao fotoana izao tady kivy izy satria sarotra mitondra olona sarotra mitondra mpivavaka mitady kivy izy satria ohatrany mezaka ihany izy amin'ny asa fanimpona nefany ianao ndraindray ohatrany hoe tsy hamaly vavaka zany dia kivy le pasteur kivy le mpitondra fivavahana tady iraviravy tanana izy nefa minao tompo fatao ambadika zay fampianarana tao ambadika izany toroteny hitsaka ndray izy ireo hitsangana ndray izy ireo hitsangana ny fiainan'izy ireo ary resy lahatra avy tompo fa ampandresan'izy ireo ianao zay zavatra tsy vitan'izy ireo ianao no amita azy zay zavatra tsy hain'izy ireo ianao no ianao azy zay zavatra nampiraviravy tanana azy ianao no hitsangana dia andamina ny zavatra rehetrarehetra tompo malalako efa naverimberinao tamin'ny terinandro ty fa hanao intervention ianao naverinao tamin'ny terinandro ty fa hilatsaka adytsehatra ianao ho tanterahanao amin'reto tokantrano sy reto vahoakanao reto an'izany teny zany misaotra tompo amen amen zay Pasteur Alvarez ny zavatra azo andresana teto androany ny retraka tsika ny hoe intervention ary niverimberina foana zay androany na tao anatin'ny terinandro ty fiantsoantson'Andriamanitra an'reto olo reto mba hitsaka ianao efa mahatsiaro ohatrany efa miady rery efa raviravy tanana sisy ozy iany efa tena kofona zavatra kely sisa ny ampelantanako dia tsy hitako tsony zay tany ele miantso ny tompo pasteur andreto vahoaka reto hoe mitraka izao no fotoana hitsangananao izao no fotoana amerenan'Andriamanitra ny teniny aminao fa na tsy tanteraka tamin'ny heritaona ary zay nambarany anatanteraka izy ary anao intervention hiditsatsehatra izy ny amin'ny adinao sy ny olanao sy ny tokantranonao mety efa telo taona ianao zay niandry ny vadinao iveriny ary zany ny antony vavahanao satria ozy izy ianao hivavaka mba hiverenany vadiko hivavaka ampilamany tokantranoko dia niandry an'Andriamanitra ianao ngamba heritaona sy tapany indrisy nefa efa tsisy nininina eo amin'ny enim-bolana teo ianao zay niemotra ny recule kely miverina ndray ny afatry ny tompo sao miverena fa anao intervention Andriamanitra ndana ndray miverina any amin'ny Farao ndana ndray miteny any amin'ny zanak'Israely ndana ndray mitrakandray na dia efa tsy niaino ary reo na dia efa leo ary reo ireo olona efa nitorianao teny reo fianakaviana efa nitominao nanamafo reo ozy ny tompo miverena ndray fa anangananao zao ngely izy pasteur na tsy mahasoa an'ireo olona horesenao lahatra reo ary lay teninao dia mahasoa anao satria anao anatanteraka ny baikon'Andriamanitra mety tsy nasoa amin'ny Farao ny tenin'ny Mosesy fa nasoa amin'ny Mosesy ny verina anakao mety tsy nasoa ny zanak'Israely tsy niainony Mosesy tsony ny zanak'Israely fa nasoa ny Mosesy foana ny teny na tsy niaino ary izy ireo satria nitahian'Andriamanitra azy rehetrarehetra mazava zay pasteur mazava be zay pasteur etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo apitany jiramano anaovantsika ity fotoanako avana ity amin'ny sabotsoavy izao amin'ny 7 ora maraina tsy diso intervention divine ary etsy amin'ny mongote karontsala mongote andre fanambohijanahary amin'ny 7 ora maraina dolo re fotoana ritsatritseo pasteur Andrenirina Alvarez amin'ny sabotsoavy izao amin'ny 7 zay tsindriko tsara zay afahantsika mandray fampaherezana sy fampianarana goavana
ary indrindrindrindra vavaka goavana mahakasika n'izany atao hoe fidiran'andriamanitra tsehatra amin'ireo varavarany fanobahana ny fahavalo ireo mihitsy nosokafantsika pasteur Alvarez. Veloma tompoko. Veloma tompoko.